Tao anatin'ny herinandro izay dia nahazo vahana tokoa ny fitokonana maneho ny heviny manoloana izany indrindra ny fikambanana Ambalabahoaka tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny Harison Jean ho an'ity fikambanana ity ary dia ny tsisy ny fihaonana tamin'ny francophonie sy ny fanakorontanana tsotro izao no antony ireny ny fihetsikesehana tsy fitokonana ireny. Ndindimbaovao avy hatrany ary. Ho anay Ambalabahoaka ireny tsangan-javatra tsirairay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao io dia misy antony be dia be satria zao le antony toe-tsaina io satria ny toe-tsain'ny mpanao politika amin'izao fotoana iainantsika zao eto Madagasikara rehefa tsy tafiditra ao anatin'ny fitondrana dia manohatra na mety na tsy mety ataon'le fitondrana. Izany hoe tiako tenena amin'izay dia hoe le hetsika zany somary nangingina aloha ary nisy tao alohany hoe isy ny remaniement. Reny zany stratégie apetraky ny mpanao politika mba hoe hijerena anazy azahoany toerana. Dia somary nangingina teo dia aorinan'iny amin'izay mandeha daholo ny hetsika rehetra izay tsy tafiditra ao anatin'ny gouvernement. Raha izay ny ao ambadiky reny faharoa koa dia le hoe io le toe-tsaina mbola teneniko azy izay anana mpanao politika amin'izao fotoana izao dia hoe hisy hetsika ngeza be na titsika na tsy titsika hisy impact amin'ny ekonomia Madagasikara le izy any aorina. Misy ny ho any aorina, misy no amin'ny fotoana io dia nisy ny francophonie sommet ny francophonie eto amintsika. Ireo zavatra ireo zany tsy mahafaly an'izay olona atao hoe tsy tafiditra ao anatin'ity fitondrana ity dia mitady fomba rehetra zany hanehoana hoe maso an'izao tontolo izao fa tsy milamina Madagasikara. Zay ny tena ao ambadika io zavatra io dia mba hoe tsy milamina any aminareo dia tsy ho atao any io zavatra io. Nefa io zavatra io nefa tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy na ny fampahafantarana amin'ny Madagasikara fotsiny firenena firy moa ny ao anatin'izany francophonie zany. Tombony ao Madagasikara zany.